aloanantsika ho teny fiantsoana ny salamo fahasivy folo amby zato manomboka eo amin'ny andiny ny fahatelo amby folo amby zato hatramin'ny faharoapolo amby zato. Salamo fahasivy folo amby zato andiny ny fahatelo amby folo amby zato hatramin'ny faharoapolo amby zato. Dia ritsangantsika hanome voninahitra ny tompo. Ho aminareo ny famindrampo sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy tompontsika. Hoy ny mpanao salamo, halako ny mpirosaina fa ny lalanao no tiako, fihereko sy ampingako ianao, ny teninao no andrasako. Miala amiko ianareo mpanao ratsy, mba hitandremako ny didin'Andriamanitra. Toany aho araka ny teninao mba ho velona, ary aoka tsy homenatra ny fanantenako aho. Toany aho mba ho voavonjy, ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Ataonao tsinotsino izay rehetra manindidinao, fa mitahatena ihany ny laingany. Efa nataonao fanaritaindrendrika ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany, izany no tiavako ny teny vavolombelonao. Mipararehetra ny nofoko ny fahatahorananao, ary matahotra ny fitsaranao aho. Amen. Hivavaka isika. Faly misaotra anao zay Andriamanitra, satria mamangana tsy tapaka amin'ny fahasoavanao ianao. Faly mideranao koa, satria hitanay eto amin'izao tontolo izao ny fahatsaranao, ny herinao, ary ny alehibe ny fitiavanao. Fa mangororo manoloana ny fitiavanao, indrindra mahita ny voninahitra ao tantranonao. Dia manonona ny teny Isaia mpaminany hoe, lozako malotomolotra aho, ary eto amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako. Diovy izahay Tompo, avela ho eloka, ary amindrao fo. Eto amin'ity fotoana ity, aoka ho tsapanay fa manatrika ianao, ary mitarika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, hampahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Misaotra indrindra Tompo fa miaino ary amaly ny vavaka tonononay amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Amen. Luka 2:20 manomboka amin'ny andininy 2:20 hatramin'ny 7:20. Luka 2:20 manomboka amin'ny andininy 2:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany, dia sambotra anareo izy ka anenjika ary anolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ao an-trano maizina, ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo no ny anarako. Dia ho tonga ho vavolombelona aminareo izany, ko ahorena ao amponareo ny tsy hevitra rahateo izay havalinareo, fa izao no hanome anareo vava sy saina, izay tsy ho azo ny fahavalinareo rehetra valiana na resena. Ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny ralahy ary ny havana manjakaiza ianareo, koa ny sasany aminareo dia ho vonony. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako. Nefa tsy soverina dia singam-bola iray eo amin'ny lohanareo azy. Amin'ny faharetanareo no hahatananareo ny ainareo. Amen. Ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo miantso anay tokoa ianao ary indreto izahay manatona anao amin'ny fanetretena, satria foy ny fisainanay, kely ny fahalalanay. Ampitombo mandritra ity fiarahamandinika soratra masina ity, ny fahatakaranay ny sitraponao, ary ampitombo sy aoreny tsara koa ny finoanay eo am-piandrasana ny fiavinao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka renareo isika rehetra. Ny filazantsara araka ny Luka, tsy efa tsy enjery ve izany? Andao hoe ho jerentsika inona no mampiavaka an'ity filazantsara araka ny Luka ity, mihoatra amin'ireo filazantsara efatra indrindra ny filazantsara mitovy fijery na sinoptika, Matteo, Marka, Luka. Inona no mampiavaka ny filazantsara araka ny Luka? Paul namany akaiky.
izy ihany no any tsy jiosy amin'ny mpanoratra ao amin'ny baiboly nosoratany ho an'ny rehetra ny boky fa tsy tahaka ny any Matio hoe natokana indrindra na mitodika indrindra amin'ny jiosy manao fanafody izy dokotera izy filazantsara voasoratra amin'ny teny grika daholo milaza fa Jesosy Kristy dia efa voambara tany amin'ny soratra masina tamin'ny andron'i Jesosy dia azo adonona fa mbola ny testameta taloha ihany zany hoe ny testameta taloha dia manambara ny amin'ny Jesosy efa voalaza ny fiaviany mierika kely sika any amin'ny tantarany any amin'ny tetiaran'i Jesosy ina no mampiavaka azy amin'ny tetiarana entin'ny Matio metsoro mianoatra manao dimy verina manomboka amin'ny Jesosy dia mifarana izy amin'ny Adama ho an'ny Matio dia manomboka amin'ny Abrahama tonga any amin'ny Jesosy ny fitantarana ny tetiarana any amin'ny fiandohana zany dia miavaka izy amin'izay fa any amin'ny fiafarana koa tsy mpianamantsika teo ny fanambarana ny fitsanganany tena maty fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty fa tsy fitsanganany tena maty dia miavaka liko amin'ny fitantarana satria ireo rôlahy nankany Emosy no anamaria ny tantarany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ho andreo hafa moa dia ireo vehivavy namangy ny vasana vao maraina sy ny sisa sy ny sisa dia izay le nilazaina teo hoe nanambara ny momba azy voalaza ny soratra masiny Jesosy teny an-dalana ary nampahiratra no mason'izy roalahy niara-dalana tamin'ny lalana nakany Emaosy mbola misy zavatra hafa ve fitaomana ny olona hiambina mandrakariva eny ary misaotra antsika amin'ny fandraisan-jara andeha sika hiaraka ao anatin'izay fanomanana eny ampelatanantsika nitodika na ny fantoka bebe kokoa amin'ny anjara mofinainantsika ny taridalana natolotra antsika eny ambanomasontsika eny ka avy hatrany sika dia ho ao amin'ny Luka 2:20 araka ny vakiana teo 9:20 hatramin'ny 7:20 avy eo ny poiran'ity taksity hatrany ampiandohana eo amin'ny 9:5 perikopan'ny sesy moa izy io raha sitrapon'ny tompo perikopa amin'ny alahady ty malonantsika ity hatrany ampiandohana eo amin'ny 9:5 ny niteraka izao resaka nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra izao dia ny fifaliana na reharehan'ny mpianatra no ny fahitany ny atsara ny tempoly jereo ny ery Jesosy hoe voaravaka vatosoa vatosaribidy ny sy fanatitra ny tempoly voavy nanara-masony fanatitra taon'ny tempoly Jesosy tamin'io nahita n'ilay fanatitra nataon'ny mpitondra teny parantsakely tsy ny hoe rehefa mivavaka zany sika dia ireo mpanisa rakitra aminay hoe zany rakitra ary tsara koa ilay fiangonana fa naterak'izay ty resaka ty ny voalohany aterak'io dia hoy Jesosy hoe mitandrema fa ho ravaina io isan'ny fijaliana isan'ny fanenjehana dia hiatrika fitsarana manoloana ny manam-pahefana ianareo tena tsy nampoziny mpianatra mihitsy zany resaka izany fa nietretiny dia hoe tena tsara aloha ary manao rakitra ilay fiangonana fa fampiomanana ny fisian'ireo zava-doza izay hitranga ito amin'izao tontolo izao famantarana ny amin'ny fiavian'ny tompo no navalon'i Jesosy ny atao hoe firihariana na fifaliana
nataon'ny mpianatra filazana ny atsara ny tempoly. Ny zavatra faharoa hitantsika eto ilay fireharehana miaro tahotra vokatrio tenin'ny Jesoa io dia mbola trangan-javatra miseho mandraka ankehitriny eo amin'ny fiainantsika fiangonana koa. Andaniny isika fiangonana ohatra ny hoe mitokana fiangonana, manamarika tsingeritaona na jobily faharetana feno fifaliana anaty farangosoana hoe tena mba nirehare satria naharitra, tafatoetra tsara, navita. Fa vokatry ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina eny koa dia indraindray izay fifaliana na reharehantsika izay dia tonga misy tahotra. Ohatra raha voangansika nandia ny faraparan'ny volana septambra sy ny hatreo amin'ny tapatapaka ny volana oktobra zena nampikorotana koa ny fiainan'ny fiangonana. Indray alina dia nalefa avy any amin'ny foibe ny filazana maika hoe amafiso ny fiambenana ny fiangonana, fa misy mikasa andoro ny fiangonana tao anatin'ireny fihetsehana na fanafana ireny. Tahotra zany, teraka tahotra zany, teraka fanahiny zany. Miova koa ny fitantanana ara-politika eo am-piandrasana ny fiovana dia mitebiteby ny olona ny fiangonana ny hoe anahoana izandray no hitantana eo, so sanatrika olona avy amin'izao na avy amin'izao, zahay vao asa izay manjao antsika fiangonana, mpanapaka anahoana no eo. Misy fifangaroana fihetseham-po tahaka izany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, tahaka ny an'ny mpianatra niaraka tamin'i Jesoa teto amin'ity voambaran'ny soratra masina ity: falifaly fataon'ny tapohana rano mangatsiaka. Misy vanim-potoana ny fiangonana dia feno fifaliana, afaka miamby sy mirehare noho ny amin'ny fomban'i Kristy ny fiainan'ny fiangonana, fa tampotampoka dia misy fanahiana tonga, misy loza manafika, misy fanenjehana izay miatra, mampiororo ary mahabe fanahiana ireny. Anatin'izany na izana ianao raha miampita aty amin'ny vanim-potoana iainantsika isika dia hieritreritra tokoa ny hoe ahoana ary ny ahafahako mijoro amin'ny finoana mandra-piavy ny tompo. Misy ireo ny fanenjehana mandia zava-jaro isika, miamana hirana ny fijoroana ho kristianina, tery dia tery ny lalana andianana amin'ny mampino eto amin'izao tontolo izao. Ohatrany tsy afaka mikofoka izany isika. Ahoana ny hijoroana amin'ny finoana mandra-piavy ny tompo? Ahoana ny mbola isehoko foana ho kristianina? Ahoana ny mbola tsy salasalako ny amin'ny famonjena mandra-piavy ny tompo? Na dia eo aza ny loza miatra, na dia eo aza ny mety fiovahana ara-toekarena na ho an'ny tsirairay na ho an'ny firenena, na dia eo aza ny fiovahana ara-piarahamonina, ara-politika. Izao sika mety hoe mbola falifaly sy afaka mirehare satria atao kristianina no mitondra, atao kristianina no miseho etseroa. Fa raha mifamadika amin'izany ny rasy, ahoana ny hijoroantsika? Tsy maintsy eritreretiny izany ry havana, satria ara-tsoratra masina dia makany izao fiainantsika eto amin'izao tontolo izao. Anisan'ny fampiomanana ataon'i Jesoa izay ambarany eto amin'ity soratra masina ity: mitaky faharetana, mitaky fahatokinan'Andriamanitra ary mitaky fahavononana hijoro ny toe-javatra mitranga aty amin'ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo. Ity teksta ity eo amin'ny faharoa isika, araka ny voalaza teo dia anisan'ny ao anatin'ny fanambarana momba ny fiavian'ny tompo ny teksta manoloana antsika. Efa niarahantsika ny 15 hatramin'ny 120, eto ambany masitsika ny 12 hatramin'ny 7 momba ny fiavian'ny tompo. Raha saratsarana na raha sarasaina ity teksta ity dia afaka mahita an'ireto zavatra enina ireto isika. Ny voalohany, fanambarana ny amin'ny fisian'ny fanenjehana 12.
Ankoatran'ireo zava-mitranga manodidina ny fiarahamonina, ny mosary, ny orohorotany, ny ady sy filazana ady, ny fanjakana manonga-panjakana, mamely fanjakana, dia miatra manokana amin'ny mpino ny fanenjehana. Zay ireo tsara. Tsy mbola tonga izany rehetra izany, raha tsy mbola tonga izany rehetra izany dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy an-tranomaizina ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo no ny anarako. Eny amin'ny 9:20 ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana mantsakaiza ianareo koa ny sasany aminareo dia ho vonoiny ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako. Ankoatran'ireo fahoriana izay ombonantsika amin'ny zanak'izao tontolo izao, ombonantsika amin'ny fiarahamonina, ny ady, ny mosary, ny orohorotany, lozavoajanahary, dia miatra amintsika manokana ny fanenjehana. Azonareo ve ny hamafin'izany fiainana kristianina izany? Sika efa miara-miaritra ny amin'ny fahasarotan'ny fiainana, efa miaritra ny fisian'ny lozavoajanahary, efa miaritra ny amin'ny fisian'ny ady sy ny fampirorona samihafa ny tsy fandriampahalemana, fa ambony ampanga ho antsika mpino mpanaradian'ny tompo dia mbola enjehana koa isika. Mafy noho ny mafy izany. Zanak'izao tontolo izao izany dia ny fotsiny izy hoe mafy ny fiainana, mitratra ny tondra-drano ohatra, na koa any anaty firenena miady izy, fa hanampy an'io ho an'ny kristianina dia mbola miaritra fanenjehana izy. Mbola misy ady eo amin'ny ankonanao ny tsy kristianina sy ny kristianina ka ndray aman-dreny dia mety manolotra ny zanany. Ny fiarahamonina dia manolotra ny mpino ho faty martiro, ho vonoiny. Mafy noho ny mafy izany ny manjoa antsika kristiana. Izay ilay voalohany, fanenjehana. Efa nankeny amin'ny 9:20 sy 17 sika, ankoatra ny fanenjehana dia fankalana mety iainana ao an-tokantrano ny ampifandorana ho faty. 9:17 dia ny fijoroana ho vavolombelona. Ao anatin'izany fanenjehana izany dia fanambarana ny fisian'Andriamanitra no mahery vaika. Na ny fanenjehana na ny fijoroana ho vavolombelona ao anatin'ny fanenjehana dia samy manambara fa misy Andriamanitra. Raha tsy asehontsika amin'ny fijoroana ho vavolombelona Andriamanitra dia tsy ho voadodoana na ho enjehana mihitsy isika. Aprimo any anaty paosinao ny karatra maha-kristiananao, aprimo any anatinao any ny maha-kristiananao rehefa eny amin'ny fiarahamonina ianao fa tsisy hanenjika izany ianao. Fa raha vao mitranga fotsiny ianao ka miseho hoe za kristianina tsy amin'izany dia eo no dondomin'ny olona ianao. Fa ianao raha mipiripirina ianao, aleo aloha hipiripirina aty amin'irao fa tsy tenitenenina izany maha-kristiana izany, tsisy mandona anao mihitsy. Fa vao mitranga fotsiny ianao mijoro ho vavolombelona fa misy Andriamanitra dia ho avy aminao amin'izay ny tsy mety ho ny fitenenana. Ny 4:12 dia ny teny fanomezan-toky ataon'i Kristy ho antsika mpino izay miaritra ny farany eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo. Izaho no manome anareo vava sy saina izay tsy ho azon'ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Dia 9:12 aorena ao amponareo ny tsy hevitra rahateo izay avalinareo. Amin'ny soratra masina hafa ny Marka sy ny Matteo dia misy hoe ny fanano hanome anareo izay holazainareo, azamana izay avalinareo. Io ny fanomezan-toko voalohany indrindra raha hiakatra fitsarana ny kristianina, satria nisy nanolotra eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka azamana izay ho tenenina. 9:12 dia isy ny fiarovana avy amin'Andriamanitra. Ahoana hoy ny soratra masina? Tsy hisy overina dia sika mboly iray amin'ny lohanareo azy. Aniogo volo zao ianao tamin'ny maraina efa firana. Ianao mihitsy ny ohatran'ny nanary an'izy sa tsy maintsy dorana moa izy ireny?
avelantsika ny fery amin'ny faraparany dia misy hevitra momban'izy io, misy ny hevitra ao anatin'izay andin-tsoratra masin'izay. Andiny ny fahasivy-ambin'ny folo amin'ny faharetanareo no atananareo miainareo. Mbola fanampy ny fampahirezana koa ny hoe na dia eo aza ny mafy tsy maintsy haretana eny amin'ny fiarahamonina hiarahana amin'ny olombelona rehetra takantsika, na dia eo aza ny fiaretana amin'ny fanenjehana noho izay fijoroana vavolombelona maha-kristianina dia zao ihany mahareta fa ny faharetana no fanalahidin'ny famonjena. Ny faharetana no fanalahidin'ny famonjena. Amin'ny votoatiny ary eo amin'ny fahatelo sika izao misy zavatra vitsivitsy anankitelo holazainantsika ry ao anatin'ny mangamanga fa ny fahatelo moa zany tsy voasoratra mangamanga. Ny voalohany dia ny hoe ny fijoroana fazafady disipelina tsy hoe fioroana, fijoroana manoloana ny zavatra miandry ny mpino. Miandry antsika araka ny fampiomanana fa tsy fampitahorana ataon'ny tompo ny fahoriana eny amin'ny fiarahamonina ary indrindra ny fanenjehana ambony ampanga mampino. Mijoroa amin'ireny. Tsy ho takony sika ary tsy ho afa-miala amin'ny fitsapana. Tsy afaka miala sika. Misy ny fitsapana ambaran'i Jesosy mazava zany. Atolotra tena hoe rehefa natolotra eo anatrehan'ny mpanapaka na ny mpanjaka ny mpino izay nenjehana dia tena misy mandiso mitsinjaka mihitsy io fa tratrandray. Fa mila manana fijoroana. Tsy ny hoe mpino tsy hoe afaka miady sy ny fanenjehana, tsia tena sedraina ny mpino fa izao feno fandresena ao anatin'ny ady. Tsy afaka miady izy fa feno fandresena ao anatin'ny ady. Raha ny tantaran'ireo martiora na tamin'ny fiangonana voalohany na ny tantaran'ny martiora teto Madagasikara dia hitantsika zany hoe hitantsika amin'ny soratra mazy zany Stefana Olefonina mahavita mivavaka miseho ny famirapiratany voninahitran'Andriamanitra hitan'ny olona teo rira salama dia toraka izany koa ny fisian'ny havana rehefa namakivaky ny lalana ho any am-bopotsy izy ny fitoniana manoloana ny lefona zay manafika azy dia izany ilay fandresena ao anatin'ny ady. Tsy afaka amin'ny ady isika ary tena sedraina sainga feno fandresena kosa rehefa miatrika ady. Fisedrana zany tsy midika hoe rava isika, tsia fa karazana ofana na fanefenantsika kristianina mbola ahatra sy ahatra ihany ny fisedrana izay atao antsika. Mety hoe amin'ny sambatan'olona zany, mety hoe amin'ny fiangonana ankapobeny, fa na inona na iza sedraina satria kristianina dia tadidio fa fanefenanao hitombo sy ahatra kokoa hatramin'ny farany zany. Dia hoy ny fehezanteny eo ambany hoe tsy kapoka fa fampitomboana. Raha sendrasedra zany tsika dia tena kapohan'Andriamanitra mihitsy tsia tena tezaina ianao mba hitombo, tezaina ianao mba hitombo sy hiorina tsara. Dia mandrakariva rehefa mitombo amin'ny fanoloran-tena ny olona dia miara-mitombo amin'izay koa ny dozin'ny sedra. Ohatra ny fianarana ihany io raha tany amin'ny voananomboka dia tsy mitovy mihitsy amin'ny fanadinana baccalauréat ny CEBE na ny BEPC fa arakaraka ny tombontsika sy androsontsika no mampitombo koa ny sedra. Tena ofana na fanefena riavana ny sedra fa tsy hoe kapoka fa tena fampianarantsika hitombo sy orina bebe kokoa amin'ny finoana. Ny faharoa dia ilay fahendrena omeny Jesosy. Aza manaza hiavalinareo fa izany anomeny teny atonga anareo sy sahin'ny olona hovaliana. Ny mpianatra izay miaritra fanenjehana dia voalazan'i Jesosy amin'ny andiny 17 sy 18 fa tsy handeha irery izy miatrika an'izany.
aza manaza avaly ny tompo no manome ny teny sy ny fahendrena entina mamaly fampanantenana mampahery io riavana ho resy izay miady a sy manohitra antsika Kristy ao anatintsika no miaditsika. Ahoana hoy ny soratra masina ny Eksodosy? Ianareo kosa angina. Eto indray Jesosy dia miteny hoe mamaly ianareo fa izaho no hanome ny teny avalinareo. Ny teny omeny Kristy dia tsy voafetra, tena izay mihitsy hoe izy mihitsy izany no hiteny, manakavaly foana izy iny na apotra ny mpanapaka sy ny mpitsara eo, ary izay dia fanahy masina no miasa anambarany hoe izany no miteny ary tsy hisy havaly ianareo. Tadidio tsara nefa niainan'i Jesosy eo tao anatin'ny herinandro masiny, vao eo ampita-kely eo mantsy izao ny fanontaniany eo amin'ny eo amin'ny toko faharoapolo andininy fahafito amby roapolo ilay fanontaniany Sadoseo ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty, dia namaly Jesosy manao hoe ny tsy fahalalanareo ny soratra masina no mahadiso hevitra anareo. Fanontaniana be dia be no voalazan'ny soratra masina eo amin'ny andininy faha-raika amby efapolo, dia fanontaniana avy amin'ny fariseo no zanak' Davida aza nanontaniany Jesosy mantsy azafady. Fa ny fanontaniana hafa koa dia hoe inona moa ny lalàna lehibe indrindra, didy lehibe indrindra. Izany dia fanontaniana nisedranan Jesosy avokoa. Fa ny farany moa eo amin'ny andininy faha-efapolo nge jereo amin'ilay toko faharoapolo hoe hoy ny soratra masina hoe fa tsy nisy sa na ny tany azy tsony. Efa tena traikefan'i Jesosy io, ilazany eo amin'ny andininy faha-efatra amby folo faha-telo amby folo dia ho tonga vavoloana aminareo izany koa aorena ao am-ponareo ny tsy hevitra rahateo izay havalinareo, fa izaho no hanome anareo vava sy saina izay tsy ho azo ny fahavalinareo rehetra valiana na resena. Miala maina ny mpanontany tahaka ny nisedran'i Jesosy, ny fitsarana sy ny sedra rehetra manoloana ny fanontaniana samihafa. Tamin'izy ny tsaraina dia hoe ianao ve mpanjaka ny jiosy dia ahoanao izy? Voalazanao. Fahendrena tahaka izany. Mbola hoentsika any amin'ny fampiarana moa izay hoe manahoana kosa ny fiatrehantsika anareo zavatra mitranga endrika ny fanenjena miatra amintsika kristianina, inona no fomba avalintsika an'ireny. Ny havatra dia hoe tsy ny fahaiza-miteny no hianterantsika mpino manoloana izay mety ho fanarapiana na fitsarana, fa ny fanahy masina no aoka avelantsika anankely amintsika, ampiteny antsika. Mpino miankina amin'ny Kristy dia tsy ho resy ampitenena na ankabary na oviana na oviana. Fiarovana sy faharetana eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo. Ny fepetra izay na andraikitra izay apetraka ny tompo amin'ny mpino kosa dia ny hoe mahareta. Alohan'ny fametrahany an'io andraikitra io dia mampahery izy, efa mandray ny andraikiny izy, tsy mamela antsika ho rery izy, manome ny teny ho lazainy izy, miaro antsika izy eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izay izy vao mametraka andraikitra amintsika hoe amin'ny faharetanareo no hatananareo ny ainareo. Fiarovana avy amin'Andriamanitra. Fiarovana avy amin'Andriamanitra na dia tsy hisy overina dia singam-bolo iray eo amin'ny lohanareo azy. Inona ny hevitra izany? Voakasika koana voalefina ihany. Nefa ny martyra dia nikasihan-tanana. Efa nambara tamintsika moa hoe misy karazany mihitsy ny famonoana ny kristianina tamin'ny taonjato voalohany. Misy izany hoe fonosana hodi-biby dia ampiadiana amin'ny ohatra hoe fonosana hoditra liona dia ampiadiana amin'ny liona. Izany ny famonoana ny kristianina ho martyra. Misy izany hoe
atao jiro ao amin'ny lapany mpanjakana rehefa fety, izany ny famonoana ny martyra. Misy izany hoe endahakoditra dia avelan-dehideha, ianao ary vao maikely degré fafiry dia efa mangirifiry, nefa dia ny hoditra ao mihitsy no endahana. Izany ny aritan'ny kristianina voalohany raha mamaky ny tantara-piangonana sika ry havana. Tsy mbola niatra teto izany fa ny lefona no niatra teto sy ny famarinana teny ampamarinana. Fa ataovy aminao ny toerana, ianao izany le isany hoe atao jiro ery amin'ny lapy ery tanina reny ery na ny iavoloha ohatra, sanatria dia sanatria, engane tsy izy izany fa izany ny trangan-javatra tamin'ny androndry ny emperora Néron ho an'ny kristianina. Fa tena voankazy tanana izy ka. Fa ao ny hevitra finosiny io dia ilay fiantohana eo aloha ny ara-nofo ahatonga anao tsy ho taitra, tsy ho rototra, ninona endriky ny fampijaliana sy fanenjehana. Ny fiarovana ara-panahy indrindra koa sy ny fiarovana ny mandrakizainao. Tsy voafetra mihitsy ny fiarovan'Andriamanitra, tsy voafetra ny herin'ny fanenjehana ny fiarovan'Andriamanitra. Manana ny fomba hiarovana antsika ery ambany ery misy an'izay amin'ny fomba tsy takatry ny saina Andriamanitra. Tsika ny tsy mahisa ny volondohantsika, fa izy milaza hoe ny volondohanareo tsy hisy verina singa iray azy. Fiarovana tsy takatry ny saina ary fiarovana amin'ny antsipiriany tsy fantatra ao akory. Aiza miatrika fanenjehany ity, misy zavatra tsy eritreretiko nefa makany ny fiarovan'Andriamanitra, tonga amin'izany antsipiriany tsy eritreretiko izany ny fiarovan'Andriamanitra. Izay ny hevitra io, fa tsy alaina hoe dia tsy hisy vera singam-bolo nefa ahoana may hafa ry zareo tao anaty lafaoro misy an'ilay olona fahefatra. Izay izany ilay andiny ny 70. Ny faharetana ny fanalahidin'ny famonjena. Faharetanareo no ahatananareo ny ainareo, fanahinareo no hevitra io. Tsy ny fahaizana, tsy ny herinao, ianao tsy hiaro tena manoloana ny fanenjehana, tsy ny voninahitranao fa na dia mana toerana ambony azy ianao eo amin'ny fiarahamonina, tsy hiaro anao manoloana ny fanenjehana izany. Tsy hampaharitra anao hatray izany fa na tonga anao amin'ny famonjena izany, fa ny faharetanao ihany ny fanalahidin'izay. Io moa izany tena fampitandremana ao antsika mihitsy. Na teo anatrehan'i Kristy foana sika niazakazaka tamin'ny fanompoana, kanefa minitra farany dia naninona? Dia nanda inona mikaonty? Hoy ny mpampianatra anankiray izay manao hoe tsy ny fanompoana no inona fa ny famaranana. Ka raha afaka mitanisa sika ny 15 taona na hampandray fanasany tompo anao, so amin'ny 112 taona latsaka 2 minitra eo amin'izay ora farany indrindra velomanao ianao no sanatriana ilay mpanahy ka andany tompo. 1 minitra farany iny no mikajy no mikaonty, fa tsy ny lavabe iny izay mahatratra amin'ny farany no hovonjena. Dia ny faharetana no ahatananareo ny fanahinareo tsy ho very, ahatananareo ny mandrakizainareo. Io moa izany fanamafisana hoe tena miaro mipino amin'ny fomba tsy takatry ny saina sy amin'ny antsipiriany tsy fantatsika ny tompo. Tsy takatry ny saintsika mihitsy. Izay ny tiana ambarany hoe singam-bolo iray tsy ho very, fa tsy ara-baky teny. Ny maharitra ihany no ahita ny famonjena satria ny maharitra ihany no mifikitra amin'ny Kristy hatramin'ny farany ka ho vonjena ara-tsoratra masina voalaza teo. Raha fitinina ary dia ireto. Fiangonana dia antsoina ahatsapa ny zavamisy. Zavamisy eny amin'ny fiarahamonina, tena misy ady eny amin'ny fiarahamonina. Fa ny ady ara-panahy koa ny fanenjehana antsika. Jereo dinio ny fiainanao, inona ny fanenjehana miatra aminao na ao atokantrano eny amin'ny fiarahamonina, mety ho aty amin'ny fanompoana amin'ny fiangonana azy. Misy izany. Tsy azo tsintsiniavana satria soratra masina miteny an'izany. Ny fiangonana dia antsoina hiantehitra amin'ny Kristy. Eo amin'ny andininy 14, 15, any amin'ny 19, tena hoe mahereza fa Kristy dia miaro antsika amin'ny antsipiriany amin'ny fomba tsy takatry ny saina, manome ny teny havaly.
mba haritra amin'ny finoana sika dia tena ahavatra iazona ny famonjena. Ahoana hoy Rahasalama? Hitako ny lalatsara ka izorako, azoko ny famonjena ka tanako mafy. Azony mafy ny famonjena rehefa nomenanao io, azavela ho any an-tanany ny kafa izay mahatratra amin'ny farany no ho vonjena. Dia isika hijery vetivety hoe rehefa misy fanenjena miatra amin'ny fiangonana, misy fanambarana hoe trangan-javatra ohatran'izao no natao tamin'ny mpitondra fivavahana ohatran'izao, na natao tamin'ny fiangonana ohatran'izao ao amin'ny tambajotra serasera, dia raha manaraka ny valikafatra rehetra ao sika dia misy sika kristianina aza maninona tsy mamaly ampahindrena, tsy manao fanamariana ampahindrena na manao setry ny ampahindrena, fa tena misetrasetra, herisetra avalitsika herisetra. Ny tompo izany dia milaza mihitsy hoe raha miteny ianao dia ianao no miteny farany, tsisy afaka mamaly ianao intsony. Ohatran'io Jesoa eo amin'ny 2:20 io, tsy nisy sa nanontany azy intsony. Rehefa miteny sika kristianina, vokatra ny fanahy masina ao anatintsika dia hita sy vakiana amin'izay lazantsika ny fahindrena, ary tsy misy sa mamaly antsika intsony. Zava-dehibe zany a! Raha mbola mifamaly zany any an-trano any no ny fijoroanao kristianina, dia eritrereto fa sao dia tsy fahindrena ny fomba amalinao. Fa rehefa mamaly ianao ka tampina ny domin'ny mpanenjika, izay ilay fahindren'Andriamanitra nipoitra avy ao anatinao, vokatra ny fanahy masina. Dia eritrereto tsara zany, raha lava reny ilay fifamaliana, satria mety tonga tamin'izany ve dia mieritrereta tonga dia mitodiany Jesosy, meo ilay fahindrena, meo ilay fanahy masina, amaliko an'izany teny izany. Izay le hoe raha vela hitaratra ny fiarahamonina misy antsika fiangonana, ny soratra masina eto, raha ny tompo no manome ny teny dia avelao izy tokoa no ampiteny antsika amin'ny fotoana hiara-ny fanenjehana amintsika, raha tsy maintsy hamaly sy hiteny isika. Fampanantenana, ity soratra masina ity dia mametraka fanantenana eo alohan'ny fiangonana, fa na inona zavatra mitranga, enina dia ny fahafatesana martiora aza dia tsy raha izany isika. Tadidio fa Kristy niaritra ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana no lefonina, fa tsy ny fantsihana fotsiny, fa tsy ravy izy tany amin'ny fasana izy, fa tsy tratry ny fahalovana izy nitsangana tamin'ny maty izy, ary miara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra. Tsy azo ravaina, tsy vita nizaniza ny fandravana ny fiangonana, satria Kristy, tena ny Kristy etỳ an-tany izy, ary Kristy nefa mialo lalana amin'ny tsy faharavana. Ny faharoa, fampanantenana dia tsy mahakiva ny zavatra mitranga, tsy ho kivy ianao satria omeny Kristy ny teny sy ny fahindrena avy any ambony. Fampanantenana fahatelo, tsy ho resy ianao fa handresy, satria ny faharetanao, ny fifikiranao amin'ny famonjena no ahatananao ny mandrakizay ny fanahinao. Ny afatra dia hoe mahareta, mijoroa ary mitoera hatramin'ny farany ao amin'ny Kristy. Ndreto fanontaniana izay ho valintsika: inona ny endriky ny faharetana tokony asehon'ny fiangonana ankehitriny? Misy zavatra mitranga dia misy pino kristianina, vokatry ny zavatra mitranga iny dia maninona? Miemotra izy. Mbola misy any ary havana hatramin'ny andron'ny arety mandringana Covid, hatramin'izao mbola tsy tavaverina mivavaka, satria naninona? Tavela tany a Babilôna ny Covid tany, mbola tsy tavaverina izy hatramin'izao. Tsy ny tena intsony ny marefo, fa ny fanahy ny tonga marefo. Mbola misy zany. Raha tonga ny sedra tahaka izany, mila fantarina izany, dia dinganina foana izy. Inona ny endriky ny faharetana tokony asehon'ny fiangonana ankehitriny? Ninona zavatra mitranga ndao mandroso?
raha mbola azo atao koa tsy misy fepetra enjana ohatrany tamin'ny covid ndao mandroso mahafinaritra ny fikirizan'ny fiangonana makalara nisam-piangonana tamin'ny fotoanany covid manenjika an'ilay 50 tapitra ny 50 tsy afaka tsy malahelo dia malahelo zany ny endriky ny faharetana tokony asehontsika ry havana raha misy koa zavatsarotra miatra aminao miatra amin'ny fiangonana dinganina reny mahareta fa tsy hoe io ny zavatsarotra dia voasakana tsy afaka androsotsonotsia asehoany faharetanao fa amin'ny faharetanao no atananao ny ainao rehefa mandeha amin'ny fitsapana ahoana no anehoako fa manome teny sy fahendrena i Kristy zay le ohatra teo ny hoe raha misy fitsapana mahazo atsika tsy maintsy teny sika ahoana no anehoana fa fahendrena sy teny avy amin'ny tompo no entsika mijoro mila miomana amin'izany sika raha tsy hoe isaky mifanehitra amin'ny mpanenjika dia hoahoahoa be koa fa tompo mitodika aminao azay le fanenjena araky ny 14:11 sy 12 aoka hiala maina tahaka ny alan'ny mpisedranao tamin'ny fanontaniana samihafa ny mpanenjika ny mpakafanahy ny mpanohitra ny filazantsara ny eo amin'ny faharoa misy toyany hoe inona ny sedra mampatahotra ary ahoana ny mataoko afaka mieritreritra ve isika hoe raha ho avy ny fanenjehana toy ny tamin'ny andro ny rasalama inona no ataonao anarakaratra mampandray miafina ozy dinetoto tena raha mba eritreretina tokoa ny raha mivanim-potoana isiny zany fa nytsoratra masina dia miteny hoe isy zany ny fijaliana tsy ahazo sakafo raha tsy misy ny tomboky ny 666 ahoana tena hiditra ihany ve nao za tsy teny hoe karatra inona kory efa nisy zay zany zay tsy manana an'ilay karatra dia tsy mahazo an'ilay gony sy tavoahangy menaka tsy efa nisy moa zany koa nareo tsy manaraka vaovaoko zay manana karatra mahazo vatsindrosianina boko aloha hazavy zay fa tsy hoe zany dia hoany dia tsy maintsy misy karatra ary raha tsy voatomboka tary amin'le fianambeny antsona tariny tsy mahazo ianao fa tsy hoe karakaratra fotsiny fa trangan-javatra ohatr' zany niseho hoy ny boky ny apokalipsia enga mihitsy amin'ny andron'izy zany no hitranga tsy azo sakafo ny olo raha tsy mahazo ny raha tsy misy ny mariky ny 666 fa mety misy mitrango zany hoe rehefa tsy ao anatin'ny club an'izao ianao dia tsy mahazo an'ilay toerana ambony ao amin'ilay orinasy misy zany rehefa tsy azafady dia ohatran'izay zany efa trangan-javatra zany satria ianao tsy nanaiky ny sitrapony ny sitrapo tsy araka an'Andriamanitra fa mifikitra amin'Andriamanitra dia mipetrapetraka eo aloha ianao tsy mihinana amin'izay tokony hozoanao ianao ohatran'izay ry havana efa endrika isehoan'ilay izy daholo ireny fa zay ny hoe mahareta inona no sedra mety hoe mampatahotra anao fa miomana hiatrika an'izany voasoratra ao amin'ny soratra masina daholo ireny ireo ny voasoratra manoloana antsika manenjika ampidirina fitsarana sy ny sisa fa raha mitrango ireo voasoratra ao amin'ny soratra masina inona no ataonao izay tsara fiomanana tsy tapohan-doza hoy ny mpampianatra tamin'ny alahady ary zany koa dia vetesina amin'izao fotoam-pahavaratra izao manoloana ny loza voajanahary mpahazo ny firenena toantsika hatreo ary havana ny fotoanantsika manana minitra kely sika so misy andray anjara fitenenana miafatra ary dia zay miomana foana ny amin'ny zavatra sarotra ary miomana hitsoro mahareta fa amin'ny faharetanao no atananao ny ainao hivavaka isika Andriamanitra rainay io misaotranao izay no ny fotoana nahafahanay miaraka tamin'ny
fandiniana soratra masina ka nandraisana hery sy fanantenana ao anatin'ny fiarahamonina misy zava-tsarotra sedra ho anay izany fa mainka moa ny fiainan'ny fiangonana hiara-ny fanenjehana dia mino izay tompo fa ao anatin'ireny fanenjehana manokana ny kristiana ireny ao anatin'izay mety ho fanarabiana izay faneriterenany lalanay tsy hijoro tsara ao anatin'ireny dia eo ianao manome anay fahendrena amin'ny teny tokony ho lazaina sy havalon'ny olona manome anay faherezana satria miaro anay amin'ny fiainana hibirina amin'izay tsy fantatra iakory indreto izahay ampaharety satria faharetana no hatanany aina noho soratra masina indreto izahay jereo amin'ny antsipiriany ary ny fiainanay amin'ity tontolo andro ity ny fiainanay arankonandro ny fiainan'ny firenenay ary tsarovy indrindra ireo mpiarabenona aminay miaritra fanaintainana ao amin'ny nofo noho ny tsy fahasalamana ny fanarahan'ny fitsaboanany amin'izany heverony manamanjoka ampionony vangio ny voafonja ireo tompona andraikitra eny amin'ny fitsarana mba hitsara marina izy ireny ary mbola hijoro hatrany eny ny fiangonana anome fanantenana an'izao tontolo izao eo am-piandrasana ny fiavianao amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra eo anay anio ny anina sahanzao anay ary mamelany eloka hitaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisoary nitsodraha mitononona amin'ny anaran'ny tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny hery sy ny firaisana amin'ny fanay masina ho aminareo rehetra sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay amen ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen